toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio resy ny herin'ny maizina ny teny arona de ny telona ny teny omby asy ako voasoratra ao amin'ny exodosy toko fahafito andiny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa samy nanipy ny tehany avy izy ireo ka tonga menarana ireny nefa ny teny arona ny telona ny teny ireo nalatsak'Andriamanitra ny afo avy any an-danitra raha nangataka izany Eli ahako ny voasoratra ao am-panjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe mianoa Jehova ô mba hahafantarà reto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fonindray dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely anjaranao zao saia ary ho Eli eo amin'ny Kristy vavaka isika ray eo ampio ao mba ho fitaovana mahomby andresy ny asan'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen mandra-pioana tompoko.